mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairavindray eto amin'ity lesona ho an'ny lehibe ty amin'ity andro anio ity misaotra an'Andriamanitra hatrany fa mbola afaka mandray ny hery avy aminy amin'ny alalan'ny teniny ary mialohan'izany nefa dia vavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra velom-pisaorananao zahay fa mbola manana anjara indray ahafahanay mandray ny fahamarinana rehetra avy aminao dia fehezo izahay mba andray mandrakarivan'izany ary ampafantaro ny fitiavanao sy ny lalanao hatrany ary ihany koa ireo izay fandrika izay pesaka ny ratsy manoloana anay amitenena tompo avonikenanao zahay aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao fehikibo sy fiarovantsatsa, fehikibo sy voarovantsatsa. Fantaniana avy hatrany no mipetraka amintsika ity am-piandohana manao hoe araka ny voalazan'i Paoly moa izany dia ahoana no anomboan'ny mpino ny fiomanany ady amin'ny ratsy. Raha mitelo manko ny Efesiana 4:7-10 dia izao no voasoratra ao: mifahara ary ka siky ny fahamarinana ny valahanareo ary mitafian'ny rariny ho fiarovantsatsa. Amen. Ny antson'ny Paoly amin'ny fiatrehana ady goavana dia manomana mpiaino azy ho amin'ilay antso farany mba hifahatra. Antso faefatra ataony io ao amin'ny Efesiana izay misy tsipiriany kokoa dia antso mba hitafy fiadiana. Sikino izy ny valahanareo. Ny akanjo fahiny izay malalaka tokoa manko dia tsy maintsy ngejaina tao amin'ny valahana mialohan'ny hiasana na hiadiana. Tahaka ny miaramila Romana no andraisan'ny Paoly amin'ny mpino izay mitafy fiadiana ary manomboka fehikibo hoditra izay fitondran'ny miaramila izay misy pitsipitsiny sy hidiny. Tady maro vita amin'ny hoditra feno kapila vy no miantona eo amin'io fehikibo io, miendrika aron'akanjo voaravaka toy ireny famantarana laharam-boninahitra ireny no fijery azy. Hamehezana ny akanjo no tena asan'io fehikibo io ary koa hanantonana fitaovana maro samihafa zany. Tsy zavatra efa nanan'ny mpino ny fahamarinana fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy natao takotakonana na koa hoe fitaovana mitokana tsy misy akony manova ny fiainana nefa izy io. Natao hotafian'izy ireo ny fahamarinan'Andriamanitra mba hiainana sy ampiasainy. Tsy fananan'izy ireo ny fahamarinan'Andriamanitra fa ny fahamarinan'Andriamanitra kosa izy ireo ary miaro azy zany. Manaraka izany dia asain'ny Paoly mitafy ny rariny ho fiarovantsatsa ny mpino. Tahaka ny fehikibon'ny fahamarinana dia avy amin'Andriamanitra zany. Fitaovam-piadian'Andriamanitra anisan'ny miady irery mpiady mahery azy. Ny fiarovantsatsa izay ampiasain'ny miaramila tamin'ny andron'ny Paoly dia vita amin'ny masomby izay mifampidipiditra na ihany koa takela amin'ny varahana izay mifanindrotsindro zany toy ny ohatran'ireny kira-trondro ireny na tavy izay maro voaranjana ihany koa. Miaro ireo taova iankinan'ny aina io fiarovantsatsa io ary miaro azy amin'ny famelezana ny zava-maranitra izay lefa amin'ny fahavalo. Dia toy izany koa natao hiainan'ny mpino ny rariny izay fiarovan'ny ara-panahy nomen'Andriamanitra. Ampiarahan'ny Paoly amin'ny fahamasinana sy ny fahatsarana ary ny fahamarinana ny rarina ny hitsiny. Fitondrana tsara ny hafa amin'ny fahamarinana indrindra ireo mpiray fanantenana ao am-piangonana izay entina maritana an'izany. Raha fehezina izany lesona antsika androany dia ilay antson'ny Paoly ny tokony ho tadidintsika manao hoe mifahara ary mba ahafahanao mifahatra dia sikino fahamarinana ny valahanareo ary mitafian'ny rariny ho fiarovantsatsa. Natao ny fahamarinana izay fanomezana avy amin'Andriamanitra ary aoka hiambina sy hifahatra isika. Amen. Rainay masina tsara indrindra
ianao ilay rainay tokoa dia mangataka aminao izahay mba hizaran'ny fahamarinanao hatrany eo aminay, ka mba olo ny fahamarinana ny tsirairay avy izay manaraka izao fandaran'izao. Ninninona zavatra atao dia aoka ho amin'ny fahamarinana, ninninona toerana iasana koa dia aoka ho hitantaratra fa olo ny fahamarinana izay, satria ianao ilay marina no lohalarany amin'ny fiainanay sy mandrisika anay, sy izahay ihany koa dia vavolombelonao ho amin'ny fahamarinana. Tinoana sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.